Regarde-moi tous les cieux, dis-moi que tu vas parler. J'ai longtemps erré comme rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, je me rends. Yes. Pour le fardeau de mon péché, Dieu dressé au grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure avec toi. Jésus qui soit ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, tout mon Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu les cieux, ton amour m'a pardonné. Je te contemplais depuis croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix et de l'or, je me relève triomphant. La plus grande, je sais Alléluia.
Dia faly miarahaba anareo indray zahay mianadahy havana amin'izao fotoanantsika isaky ny sabotsy hariva zao. Androany sabotsy 10 volana febroary 2024. Dia mampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia araka ny hira izay ninoantsika teo dia hitady ny ran'ny tompontsika, hangataka ny ran'i Jesosy hanadio antsika indray androany. Izay zany no angatahantsika ny ran'i Jesosy dia narotsany teo amin'ny hazo fijaliana dia ampy manadio ny fahotanao na dia mpanota na dia ratsy ary isika tsirairay avy dia eto amin'ny tompo ny fahotanao. Izay no tiany tompo tenenina foana, hibebaka isika, hitondra ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo. Ka dia angatao ny ran'i Jesosy zany hanadio, ary rehefa manadio ny ran'i Jesosy dia angatao ihany koa ny ran'i Jesosy iny amin'ny fiainantsika, amin'ny tenantsika, hosotrotsika ny ran'ny tompo ary hosahako tsika avy eo hijoro handroaka ny asany maizina, handroaka ny asany devoly koa. Ka izany no efa omanantsika zany amin'ny tenin'ny tompo izay omeny antsika androany ao amin'ny ohabolana 4 andininy 20 ka hatramin'ny 17. Ohabolana 4 andininy 20 ka hatramin'ny 17. Io dia tenin'ny tompo izay nomeny anay ao amin'ny groupe zany. Raha mbola tsy mahafantatra moa ianao zany dia misy fiaraha-mivavaka izay atao amin'ny alalan'ny WhatsApp zany amin'ny groupe. Raha te hiona sy te hiombom-bavaka izay atao mandritry ny herinandro zany dia afaka mangataka ihany koa ianao amin'ny message privé zany amin'izay. Fa io no teny nomen'ny fanahy masina tao amin'ny groupe zany, hibebahana. Ary ny tenin'ny tompo zany hoe teny fanahy masina hoe tsara zaraina ho amin'ny olona eran-tany. Zay zany ny saorana ny tompo fa ny fiaraha-mivavaka izay atao amin'ny WhatsApp dia efa fitahiana famindram-po omen'ny tompo. Fa teto zany dia tenenin'ny fanahy masina hoe zarao amin'ny eran-tany fa ilain'ny eran-tany ny teny izay ny fampibebahana nentina ny bebahana zany tamin'ny herinandro. Dia ho vakiantsika aloha zany ny tenin'ny tompo ao amin'ny ohabolana 4 manomboka amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny 17 amin'ny naran'i Jesosy. Dia avy eo azavaina kely dia tenin'ny fanahy masina eo zany alohan'ny hibebahantsika, hitondrantsika ny tenantsika eo anatrehan'ny tompo. Amin'ny naran'i Jesosy, eto amin'ny lohateny eto amin'ny baiboliko hoe fahadiovam-po sy fijoroana tsara. Anaka, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao hiaino izay ambarako. Aza vela hiala eo masonao izany fa raketo ao anatin'ny fonao. Fa aina ho an'izay mahazo azy zany ary fanasitranana ho an'ny tenany manontolo. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy ny loharanon'ny aina. Esory aminao ny fiteny mandainga, ampanala viro anao ny molotra mamitaka, aoka ny masonao hijery mahitsy ary ny odi-masonao hibanjina eo anoloanao. Ataovy marina ny lalana alehan'ny tongotrao ary aoka ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, aoka hiataka amin'ny ratsy ny tongotrao. Amen. Zany teny zany raha maheno an'izany zany tsika dia efa mazava ny tenin'ny tompo. Fa aveantsika kely zany izay hanazavany fanahy masina azy tsotra ahafahantsika miomana amin'ny hibebahantsika zany avy eo. Andininy 20 amin'ny naran'i Jesosy, anaka tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao hiaino izay ambarako. Eto dia efa teny hifampahirizantsika eto amin'ity fiaraha-mivavaka ity foana ny mba hazoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, mahazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra dia ny baiboly zany, ny testameta taloha araky ny fitenitsika azy eto zany sy ny testameta vaovao.
mila mamaky tsika raha zao ianao vao manomboka mamaky ny baiboly dia tsara aloha manomboka amin'ny testamety vaovao zany ahafahanao mahafantatra ny tantarany hoe iza moa ilay Jesosy Kristy izay tena rahantsika eto zany. Indrindra ny Matio, Marka, Lika, Jaona, ny asan'ny apôstôly eo zany nahafantarantsika hoe ahoana marina moa zany iza marina le Jesosy Kristy arahantsika. Fa tsara tsy maintsy mamaky anazy manontolo ianao ahafantaranao hoe ahoana moa zany ny tokony ho andehanako. Dia ny tsara koa zany mamaky ny baiboly manontolo ny nanorenan'ny tompo n'Andriamanitra n'izao tontolo izao any amin'ny Genesis zany ary ty baiboly manontolo ty tamina taloha zany na vaovao zany araky ny ilazantsika azy dia tsisy afa-tsy manambara an'i Jesosy Kristy eo. Zay ihany mahatonga anazy hoe tandremo ny teniko, atongo lano ny sofinao, hiaino izay ambarako. Zany hoe tena mila mitongilana, mila hoe tena hoe maharitra, mila mihaino tsara zany fa tsy variana. Raha manomboka zao fotoana izao tsika dia tsy tokony hierikerika, mila miomana sady zany fa tsy ho variana mierikerika na hoe hijereka an'le eo amin'ny vidéo dia sady manao raharaha na manao zavatra izay tiako atao ihany fa mila miomana satria eo amin'ny tompontsika zany zao fotoana ataontsika izao tena fihaonana amin'ny tompo izao mila miomana tsika tsirairay avy. Andiny faha 1 amin'ny anaran'i Jesosy aza avela hiala eo masonao izany fa raketo ao anatin'ny fonao. Mbola mitoy ihany zany izy hoe mila jerena foana amin'ny zanak'Israely amin'ny jiosy dia tena apetraka ry zareo mihitsy zany hoe eny amin'ny andriny eny amin'ny akanjony eny amin'ny tokona ambaravarana dia soratany mihitsy zany le tenin'Andriamanitra satria tamin'izany mbola tsisy boky ohatran'izao fa izay tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra mampianatra zany dia mila tena fantatra itsy anjery ary fantarina zany ny tenin'ny tompo eto hoe aza avela hiala eo masonao, mila jerena matetika ary fa raketo ao anatin'ny fonao. Indrindra zany eto le tenin'i Jesosy rehefa nampianatra ny mpianany izy manomboka any amin'ny Jaona any tena miteny an'izany izy. Jaona 1:10, 1:12, 12, 13, 14 eo zany raha mamaky ianao dia izay foana ny averiny hoe tandremo ny teniko hozy izy ankatoavy ny teny. Aoka tsy ho mpamaky fotsiny, mpihaino fotsiny, ho mpanadino fa mankatoa. Mankatoa zany manaraka ny tenin'ny tompo. Fa inona hozy izy 2:20? Inona ny antony? Ny antony voalohany dia hoe fa aina ho an'izay mahazo azy zany ary fanasitranana ho an'ny tenany manontolo. Io tenin'Andriamanitra io zany aina. Lasa mahazo aina mihitsy zany mitondra aina zany hoe mitondra fahavelomana ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fanasitranana ho an'ny tenany manontolo. Raha ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fahasalamana dia mitondra ny fanasitranana ho antsika ny tenin'ny tompo. Eto dia araky ny efa nanazavany fanahy-masina azy tamin'ny tao anatin'ny groupe zany, tao anatin'ny fiaraham-bavaka dia mampatsiahy ny fanahy masina eto hoe inona moa zany le tenin'ny tompo io. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy. Any amin'ny Jaona voalohany any misy manazava an'izay mihitsy hoe tamin'ny voalohany teny dia ny teny tao amin'Andriamanitra dia ny teny dia Andriamanitra. Ny teny tsy iza fa Jesosy ihany, ny teny nanorenana an'izao fotoana izao rehetra izao. Ny teny Andriamanitra dia ary ny zavatra rehetra. Ka izay zany araka le resahantsika teo izay zavatra ambara ato amin'ny baiboly ato dia tsy iza fa tsy miteny afa-tsy Jesosy. Jesosy ilay teny tonga nofo dia izy mihitsy no raisitsika raha mandray an'i Jesosy tsika amin'ny fiainantsika dia mahazo aina, tonga aina zany ho velona. Zay raha misaraka amiko nareo dia tsy mahay manao na inona na inona ary mitondra fahafatesana mihitsy ary. Mety fahafatesana ara-panahy zany indrindra fa mitondra fahafatesana ara-batana mihitsy koa raha ohatra hoe tsy miaraka amin'ny tompo indrindra rehefa nandray anazy ka miala aminy. Fa aina ho an'izay mahazo azy izany io izy ary fanasitranana ho an'ny tenany manontolo. Zay mbola mampatsiahy ihany koa ny tompony amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo hoe rehefa mibebaka sy ny natao batisitsika dia tenenin'ny tompo hoe izao natao fahatsiarovana ahy, ny tenako sy ny rako hozy izy sotroy sy ho ano fa ho fahatsiarovana azy dia izay mihitsy ho aina ho anareo zany fanasitranana ho an'ny tenany manontolo. 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana
fa avy ao aminy ny loharanon'ny aina. Io zany no tena fototry ny fampiarezana sy ny hitondrantsika ny fivavahana indrindra. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy ny loharanon'ny aina. Ny fontsika io eo zany no tena mila tandremantsika. Misy tenin'Andriamanitra fohy ihany angambany vakiantsika eo amin'ny Efesiana avy eo manamafy izany fa io fon'ny olona io raha maloto ny fontsika zany ary ao ilay raha, izay ilay rahan'i Jesosy tokony hikoriana ao fa ilay fohy ao arakaraka ny tsy fahaizantsika mitandrina ny fontsika amin'ny manohy fotsiny izany. Raha tezitra lava, raha malahelo lava, raha sorena lava, raha mihazakazaka lava koa na misakafo tsy araka ny tokony ho izy dia fantatsika fa ho tsentsina. Ohatr'izay moa izany ilay fitana anazy hoe raha misakafo be menaka loatra ianao, matavy loatra ny sakafo hohaninao dia ho tsentsina ny lalan-drà ka tsy mandeha manohy ny ao anatin'ny fonao dia gagagaga raha ohatra hoe misy izany ny atao hoe crise cardiaque ny filaza anazy, na ny sakafo be siramamy loatra koa dia mitondra ny diabeta manatsentsina ny lalan-drà. Ny sakafo tafahoatra, eto moa izany dia mampatsiahy koa izany ny tompo amin'ny tenin'ny mpanompony hoe ny fihinanan-kena tafahoatra. Raha be hena loatra koa ny sakafonao, mihinan-kena indrindra ny hena viande rouge moa izany ny fiteny azy, hena mena, dia tena mila mitandrina mihitsy sa ny hena manontolo. Fa ampianarin'ny tompo izany tsika hiafy ary any amintsika moa izany any Madagasikara matetika ny olona tsy tena misakafo mihinan-kena loatra fa mampahery antsika mba tsy hihinana zavatra hafa izay mety hahasimba ny fontsika izany. Izay ny anankiray. Fa ny folo indrindra dia ny fahatezerana, ny alahelo, ny fanaovan-dratsy rehetrarehetra dia manakana izany ny tsy fahatsarana izany eto moa izany fa avy ao amin'ny loharanon'ny aina. Izay no teneniko ny aina izany dia mitondra fahafatesana mihitsy izany raha ohatra hoe tsy milamina ny fontsika. Dia inona ny fanazavana azy ary hoe amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahaefatra amby roapolo, esory aminao ary ny fiteny mandainga. Izay zany dia efa mitondra ny ao am-po. Ny lainga sy ny fitaka rehetrarehetra izany dia mahatonga ny fo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary hampanalaviro anao ny molotra mamitaka. Izay mahatonga antsika hoe rehefa mibebaka ary mbola ataontsika foana izany dia entintsika ny teny ny zavatra nolazaina, ny tenantsika, ny molotra, ny lela, ny vavantsika izay miteniteny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila angatahana izany averina amin'ilay teny teo hoe angatahana dia angatahana ny rahan'i Jesosy hanadio. Izany koa ny dikan'ilay hira teo hoe ny rahan'i Jesosy hoy izy dia manadio mihoatra ny fahadiovana tena madio izany dikan'ilay fotsy mihoatra noho ny oram-panala. Aty ampitan-dranomasina moa izany ny oram-panala raha mahita ny la neige ianao dia tena hitanao hoe fotsy. Fa mbola madio noho izany manadio mihoatra noho izany ny rahan'i Jesosy hoy izy eto. Ka izay zany hampalalaviana anao ny molotra mamitaka. Andiny faha 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny masonao hijery mahitsy ary ny odi-masonao hibanjina eo anoloanao. Izay zany na ny masontsika ny zavatra jerentsika isan'andro, ny amin'ny televizion, ny amin'ny raha hitanao koa ny fampiarezana tamin'ity herinandro ity, ny amin'ny telefaonina, dia indray tsika dia mijery zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na ny zavatra hitantsika andavanandro na mivoaka tsika na eny an-dalana amin'ny fandehanana amin'ny fitateram-bahoaka ireny dia mahita zavatra maro. Dia mila mitandrina mihitsy izany amin'ny maso, hijery mahitsy hozy izy. Izany hoe matetika ny maso mibilambilana indraindray izany mety izay ilay fakam-panahy hoe mibebahana, mety fananiana, mety tsy fananiana, indrindra ny tsy fananiana moa izany dia mila hibebahantsika koa. Fa raha mifananiantsika dia izay mahatonga anazy hoe aoka ny odi-masonao hibanjina eo anoloanao. Dia indray izany lasa ohatran'ny hoe mila maneritsy tena mihitsy. Izay ilay maneritsy tena hoe miondrika ny loha indraindray ianao izany hoe tena hoe maleo maneritsy tena miondrika toy izay mijerijery foana izany. Andiny faha 4 amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy marina ny lalana alehan'ny tongotrao ary aoka ho voalamina ny alehanao rehetra.
Dia izany koa zany mbola mitarika hoe hifono antsika ny amin'ny tongotra, ny amin'ny alehan'ny tongontsika rehetra. Ao anatin'ny vavaka izay ataontsika zany amin'ny fivavahana isaky ny ataontsika asabotsy tahaka izao, ny amin'ny tongotra koa raha nandeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia indray zany tsika le saintsika, ny fontsika mitarika ny diantsika. Efa fantatra hoe ratsy kanefa mbola mandeha mihazakazaka amin'iny lalana ratsy iny ihany dia mila mibebaka tsika, mifono dia mangataka ny ran'i Jesosy zany hanadio ny tongontsika, hanadio ny alehantsika rehetra. Ary mba aoka ho voalamina ozy izy ny alehanao rehetra. Zay zany mila mandinika tsara alohan'ny handeha, mandinika tsara, dikan'izay voalamina zay mandeha amin'ny lalana mahitsy, lalana tsara, miendrika araka ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy fantatsika zany fa mitovy. Zay manko le fakapanahy matetika. Etỳ amin'izao tontolo izao heverina fa tsara satria ny etỳ amin'izao tontolo izao dia tsara ny fijery azy. Fa mila mitandrina isika. Eto dia mampatsiahy eto ny fanahy-masina ihany koa. Indraindray mety miteny ny olona hoe mitsara na hoe manamary-tena fa fantatsika amin'izao fotoana izao fa misy ny fiaraha-mivavaka izay mamporisika mihitsy ary manamarina ny fanamasinana ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Tsy nanaiky ao anatin'ilay fiaraha-mivavaka izany mihitsy hoe tsy takatra ao ilay izy, tsy takatrareo loatra ilay izy, izay mahatonga anareo hoe tsy manaiky. Ohatra hoe alamin-damina fotsiny ilay izy fa izay mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia miaina ianao dia hoe mety izany satria olon-dehibe io, mpitarika lehibe io niteny io dia manaraka am-bokony. Fa izay ilay izy hoe aoka ozy izy voalamina ny alehanao rehetra. Zay zany mila alamintsika mba tsy hanaonao foana tsika. Dia andiny fafito amby roapolo, aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, aoka hiataka amin'ny ratsy ny tongotrao. Herina amin'ilay tongotra teo ihany zany mila mandeha tsara, tandremo ny mierikerika, tandremo mandeha misy lalana, misy toerana efa fantatra hoe ratsy, mbola hiazakazahana ihany matetika, hiazagaga hoe tampitoana moa zany no filaza anazy, fa aoka ozy izy hiataka amin'ny ratsy ny tongotrao. Zay no hibebahantsika, hitondrantsika ny tenantsika avy eo. Fa ho vakiako ihany eo amin'ny Efesianina Efesianina toko fahaefatra, manomboka amin'ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Efa novakiana teto ity, averina matetika ihany koa, fa manamafy sy hitandremantsika zany ny amin'ny hoe inona no tokony atao amin'ny fontsika. Indrindra ny fontsika zany mila mitandrina sy ny amin'ny fiainantsika amin'ny fanarahana ny Tompo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Noho izany dia esory milainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, satria samy momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranao. Aza manome toerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany, mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay ilaina mba ahazahoana izay mihaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny lolo-po rehetra, ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny faharatsiana rehetra. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampianatra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Dia izay zany indetsika hibebaka handohalika, hifono ao anatrehan'ny Tompo ny amin'ny ataontsika rehetra, na ny tenantsika zany, indrindra ny fo. Ny fontsika eo avao ny havian'ny aina, fa raha ratsy ny ao am-pontsika dia ho tonga ny fahafatesana. Dikan'ilay fahafatesana voalohany indrindra dia fahafatesana ara-panahy fisarahana amin'Andriamanitra, ary izay ny tonga antsika hoe hibebaka, hiverina amin'ny Tompo. Ingany izy hamindra fo amintsika indray
amin'ny rany araka ny ny iraintsika teo hoe ny rany dia ampy manadio sy manavao antsika. Dia andohalika isika tsirairay avy hifona sy hibebaka eo anatin'ny tompo. Hivavaka isika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray, izy Jesosy tompo fanahy masina, ndreto izay manantona anao, manesy tena mibebaka hifona sy hitady anao indray ankehitriny. Ianao ilay Andriamanitra mora antsoina, ianao ilay Andriamanitra tsy miavonam-po, ianao ilay Andriamanitra tsara. Araka ny teninao teo fa ianao no nahary izao rehetra izao, ny teninao no nahariana izao rehetra izao, dia ilay teny tonga nofo, ilay zanakao Jesosy Kristy, izany no antonay ankehitriny. Manantona anao izay Jesosy, ianao no nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana, ho famonjena anay. Ny ranao soa narotsaka tao amin'ny hazofijaliana, ampy manadio anay, mihoatra noho ny oram-panala ho fotsy mangatsakatsaka tokoa Jesosy, ka diodiovinao izay. Izany no anantona anay amin'ny mpanefetena ankehitriny. Manesy teny tanatrehanao mandohalika, mifona aminao Tompo, amin'ny fahalemena rehetra, amin'ny tsy fahatanterahana indrindra ny fonay araka ny teninao teo, ny fonay dia ratsy, betsaka ny alahelo, betsaka ny hatezerana, betsaka ny sain-dratsy, betsaka ny tsy fahatanterahana rehetra, ka dia manantona anao amin'ny mpanefetena izay Tompo, fa mangataka ny ranao sady diovy ny ranao soa, ho hafa-kely koa sasao izay ho afa-pahotana. Ka dia n'inon'inona zavatra noteneninay Jesosy, ny molotra mandainga, ny lela mamitaka, ny fiteny tsy araka ny sitraponao dia hifonana aminao sady izany ankehitriny, ary hifonana aminao tsy ny teny androany ihany, fa hatramin'izay Jesosy, raha nisy fiteny, raha nisy fihetsika tsy araka ny sitraponao mitondra fahatezerana na manome fahatezerana koa alahelo olona hafa, dia hifonana aminao, indrindra nampalahelo anao izany Andriamanitra, dia ianao nangatanay hamindra fo aminay tsirairay avy. N'iza tena mifona sy mibebaka amin'ny fony manontolo, dia ianao hamindra fo androany, ary hamela mielona, ary indrindra ilay ranao soa, ampy manadio ny vavanay, hanadio ny lelanay, ka dia hanala izay tsy anao rehetra, ny fiteny maloto, ny fiteny ratsy, izay tsy araka ny sitraponao, dia esorina aminao sady izany Tompo, ary mangataka ny ranao hanadio tanteraka. Tahaka izany ihany koa ny masonay, izay mijery fitaka, mijery tsy araka ny sitraponao, mijery izay tianay jerena ihany, mitondra fijery Jesosy, ary mitondra sain-dratsy, alahelo, fitsiriritana ao anatin'ny fonay, ao anatin'ny sainay, dia hifonana aminao ny masonay, diovy amin'ny ranao soa ny masonay tsirairay avy. Eny Tompo, ianao manamahay manadio maso, manavao Jesosy, esoro izay tsy anao rehetra. Ny ody masonay ary hozy ianao Jesosy tianao hajery ahitsy, ka dia sasao amin'ny ranao soa ny ody masonay tsirairay avy, mba hijery mahitsy, mba hijery ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay Jesosy Kristy any an-danitra, dia handrandra anao Jesosy, any aminao irery ihany no misy ny famonjena, ianao no misy ny fanavotana, ianao mahay mamindra fo, mahay manadio ny masonay tsirairay avy, ka sasao amin'ny ranao soa ny masonay Jesosy, sasao izay mba tena dio, mba hijery mahitsy, hijery madio Tompo eo aminao irery ihany. Ianao no tianay jerena, ny fahadiovanao irery ihany no tianao hijerena, ka dia misaotra indrindra manadio ny masonay, manadio ny fiteninay, manadio ny fisainanay Tompo, ary indrindra mbola manadio ny fonay foana, satria izany rehetra izany, na ny fijerinay na ny fiteninay dia mitondra loto ao anatin'ny fonay, avao ny aina hozy ianao, ka dia fonana aminao Jesosy, mba tsy hitondra fahafatesana, esorina ny fahafatesana ara-panahy indrindra indrindra, tafasaraka aminao, raha tafasaraka aminao izay hozy ianao, dia ao anatin'ny fahafatesana, hitondra anay any amin'ny hery indrindra indrindra, ka dia mamindrafo aminay tsirairay avy, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny masonay, ny molotray, ary ny tongotray koa izay mitondra anay tany amin'ny lalana tsy araka ny sitraponao. Eny Tompo, na dia fantatray ary tsy araka ny sitraponao, matetika dia mbola mandeha izahay, mety mifanahiana, mety tsy fanahinay koa, ka dia hifonana aminao raha nandeha tamin'ny tsy araka ny sitraponao ny tongotray, na lehan'ny tongotra, na andehananay rehetra, na ny androany na ny fotoana hafa. Manomboka izao Jesosy dia mangataka ny
dianao mba hanara-dianao tokoa zay zany no antsoinao anay hoe mpianatra ao, ho mpanara-dianao Jesosy. Dia ny dia tongotrao zany no tianay arahana, ny fahatsaranao ny lalanao araky ny teninao, fa ety ny lalana mankany amin'ny famonjena, fa malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana. Betsaka ny lalana malalaka zay nihazakazanay Tompo ankehitriny zay de mandeha manaraka ny lalana ety, ny lalana zay nalehanao Jesosy. Ianao no nitondra anay teo amin'ny hazo fijaliana, de ny famonjenao zany no fanavotanao ka dia diovy amin'ny ranonao soko ny tongotray ny nalehanay rehetra, manomboka izao ny zavatra noraisin'ny tanana, zavatra nijerenay Jesosy aminao, betsaka ny zavatra noraisin'ny tanana. Famontoana Jesosy, raisiny hoe adio ny fonay ka dia ho tafaray tanteraka aminao raha ho avy ianao, dia isany ampianarina Jesosy. Zay izao de mba te hiakatra, te hahita ny voninahitra any amin'ny lanitra ao Jesosy. Ka de misaotra manadio ny tananay, misaotra manadio ny tongotray, misaotra manadio ny fiteny, ny molotra sy ny lelanay, ny vavanay, ny maso, ary indrindra koa ny fonay indrindrindrindra zay niodina teo anatrehanao nandà Jesosy. Tsampy ny amin'ny molotra mandainga, ny fitabatabana ozy ianao Jesosy de tiakay tanay le ranao anadio tanteraka, diovy amin'ny ranao soa ny tsirairay avy, diovy amin'ny ranao soa Jesosy sasao le ranao teo amin'ny hazo fijaliana, anadio atanteraka, diovy ny tenako ny ranao Jesosy, ny ranao, zany ny teninao teo, ianao le tena tonga tetỳ am'zao tontolo zao nanome ny tenanao fanavotana ny ranao soa, manadio ka de misotro ny ranao Jesosy, ny ranao manadio andory zay tianao rehetra ao anatinay, ny aretina araka ny teninao teo inona endrika aretina, inona fahasalamana dia torana amin'ny ranao Jesosy, ary indrindra ianao nikoriana, ny ranao no tena ikoriana ao anatin'ny fonay, de adio ny fonay Jesosy, ikoriana, itepo ho anao rery ihany ny fonay manomboka izao ho anao Jesosy ny fonay ka de esory zay tsy anao maloto, teny fahatezerana, ny lolo-po zay tsy araka ny sitraponao esorinao fa diovinao manomboka izao ka de ho feno fifaliana, ho feno fahasambarana, feno ny fahadiovanao Jesosy de misaotra anao zay satria ny ranao tokoa tena ampy manadio anay, raha tena mibebaka taminao zay dia misaotra anao zay Tompo satria fantatray fa ianao tsy miova, mamindra fo mandrakariva ary mamela hevitra tokoa ianao, tsy mitahiry fahatezerana ianao fa tianay mandrakariva ary ianao rehefa tia de tia hatramin'ny farany. Ka zany no asainay Jesosy araka ny teninao, aza manome fitoerana ho an'ny devoly, roahy ny devoly ka de hitsangana izay Jesosy. Toko izay fa ianao manome anay ka de hitsangana izay tsirairay avy handroaka ny asan'ny maizina, hitsangana Jesosy amin'ny nandroana ny devoly satana, ny asan'ny devoly rehetra, ny asan'ny satana, dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy any amin'ny farihy rehetra hafa, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny maizina, ny aretina, ny fahafatesana, ny ao anatin'ny fo maloto, ny sain-dratsy, ny fo feno fahatezerana, ny fankalana, ny asan'ny maizina rehetra, ny fo ratsy, ny fiteny maloto, ny fijery tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, nalehan'ny tongotra, nalehan'ny tanana, raisin'ny tanana, dorana amin'ny ran'i Jesosy, roahana amin'ny nalan'i Jesosy Kristy efa Nazareta, ny asan'ny devoly satana mivoaka, miala ny amin'ny rehetra hafa ny satana sy ny devoly, tsy hanakely, tsy hanapahefana ny tenanay, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'izao fiaraha-mivavaka izao, tsy hanjaka amin'ny mpanompo ny tsirairay avy izay manaraka, zay mitady anao ankehitriny, zay
tena sy dorana amin'ny ran'i Jesosy. Tsy hanjaka amin'ny ankonako sy ny fianakaviako ny asan'ny devoly Satana, ny vady aman-janako ny asan'ny Satana sy ny devoly, inona aretina, inona loza, inona fikasan'ny Satana. Tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny maizina, ny devoly ny fanenjehana, ny asan'ny Satana, ny tanenjika, ny fanaratsiana, ny fantahalana rehetra. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanakorontanana tamin'ny Satana, ny devoly ny fampisarahana, ny asan'ny Satana, famperikerena rehetra, inona famperikerena ny tahotra, devoly mitondra tahotra, devoly mitondra henatra, tsy ahafahana mijoro, tsy ahafahana manaraka anao, dia tena amin'ny anaran'i Jesosy teo any afarimy rehetra avy. Toka ianao niasa amin'ny tsirairay avy, hanadio ny fiteny, hanadio ny fijery, hanadio ny tongotra sy ny tanana, ny tenany manontolo, hanadio ny fonay ianao Jesosy, ary devoly ny mikasa, devoly ny Jezebela, devoly ny zazavavin-drano, ny Losifera sy ny Belzebova dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ny fonay, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny tokantrano sy amin'ny fanananay rehetra. Inona devoly mitondra fahantrana, devoly mitondra fahantrana, devoly mitondra loza, devoly mitondra ny fahantrana rehetra amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Devoly mamatotra, mamatotra ny fahazaran-dratsy sy amin'ny fomba ratsy rehetra. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly ny fijangajangana, ny filan'ny nofo, miala didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka nareo Satana, miala amin'ny tenany tsirairay avy. Inona asan'ny Satana sy ny devoly, ny fanenjehana, ny famisaviana, ny fikasana, ny fanafisaviana rehetra, potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any afarimy rehetra afy ny devoly Satana, ny aretina, ny loza, inona endrika aretina, valana aretina, tsimoka aretina ao anatin'ny vatana, amin'ny fiainanay, amin'ny ankonanay sy amin'ny tenanay, didina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka any afarimy rehetra afy ny Satana sy ny devoly, tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny tenanay manontolo, tsy hanjaka amin'ny fiaraha-mivavaka, tsy hanjaka amin'izao fotoana izao ny asan'ny devoly Satana, tsy hanjaka amin'ny ankonana sy amin'ny fiainanay tsirairay avy, fa didina efa resy teo amin'ny hazo-fijaliana nareo Satana, miala any afarimy rehetra afy ny sazan'ny Satana sy ny devoly, tsy hanakely, tsy hanapahefana, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, fa ny ràn'i Jesosy, ny ràn'i Jesosy no hiasa, ny ràn'i Jesosy no handoro, mandoro ny asan'ny maizina, ny ràn'i Jesosy no tahiry. Dia afafiko ny ràn'i Jesosy, afafiko amin'ny tenako ny ràn'i Jesosy, afafy amin'ny tenantsika ny ràn'i Jesosy, afafazo amin'ny tenanao ny ràn'i Jesosy, afafazo amin'ny tokantranonao, afafazo amin'ny tenanao, amin'ny fiainanao, amin'ny fananana rehetra, afafiko amin'ny ràn'i Jesosy, amin'ny tokantranoko, amin'ny fiainako ny ràn'i Jesosy. Ràn'i Jesosy Kristy no handrakotra koa, ny ràn'i Jesosy handrakotra, hiaro amin'ny loza, amin'ny asan'ny Satana, ràn'i Jesosy Kristy manome fanasitranana, ràn'i Jesosy manadio, manavao ny tenanay manontolo, ka dia sitrana velona izay amin'ny anaran'i Jesosy aminao ianao mamemeana Tompo, ka dia ny devoly, ny fanakiviana, ny fahalainana, tsy fahazotoana amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ny fampierikerena rehetra, amin'ny fomba rehetra, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy amin'ny fahazotoana, amin'ny fanontona, amin'ny fijona vavolombelona, amin'ny fanarahana ny Tompo, dia iseho ny voninahitra ao Jesosy, iseho ny voninahitra ao amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny ataonay tsirairay avy, amin'ny sitaponao, ka dia tanteraka izany ny voninahitry ny anaranao roy ihany. Misaotra Tompo amin'ny ranao soa manadio, misaotra amin'ny fiasanao fa ianao nandresy ny asan'ny maizina, devoly Satana dia efa resy any amin'ny variana rehetra avy ny asan'ny Satana sy ny devoly, afatotra ny asan'ny devoly Satana, ny dragona rehetra, dia dorana sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny variana rehetra avy ny fasan'ny Satana sy ny devoly, fa ny ràn'i Jesosy handrakotra anay, fanahy-masina ny asa aminay tsirairay avy, ny voninahitra ao ny iseho manomboka izao, iseho ny voninahitra ao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ka dia ianao hanadio, hanavao, ka dia misaotra indrindra Tompo manadio, manavao, misaotra mamindra fo, misaotra mamela heloko, misaotra Tompo, misaotra miasa, miaro anay tsirairay avy, ka dia misaotra ny Tompo tsika, dia herinandro tsika, misaotra ny Tompo ny amin'ny fiasany, ianao tokoa ilay tsy miova, ianao rehefa tia dia tianao hatramin'ny farany, ka dia ianao Tompo manadio anay tsirairay avy, ny ranao soa tsy narotsaka ao fotsiny amin'izao fa tena ampy manadio anay tsirairay avy, ary ianao tsy mifidy tavan'olona fa mijery izay rehetra mitodika aminao n'iza n'iza, tena mipetraka sy mifono teo anatrehanao.
dia ianao manadio sy manavao ka dia hanolo-tsaina ianao, hanolo-pahendrena. Izany tokoa nefa ny teninao, ilay fanahy masonao omenao anay tsirairay avy. Eo aminay mandrakariva ianao Tompo, ary ao anatinay ka dia mangataka anao, fenohy anao mandrakariva izay fanahy masina. Mitoera ao anatinay, mitoera amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fenohy anao izay fanahy masina, eo anay ilay fanahy mifahendrena, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy misolo vava, ilay fanahy manavao, manadio isan'andro. Da dia misaotra indrindra Tompo, misaotra fanahy masina miaraka aminay, misaotra fa eo aminay isan'andro ianao, tsy miova ny fitiavanao, tsy miova ny famindrampinao, fa mameno anay ianao. Ianao ilay fanahy manolo-tsaina, ianao ilay mamangy anay Tompo mandritry ny alina, ianao mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny miafina koa ianao. Fanahy masina, mampahafantatra anay ny miafina rehetra, tsisy izay tsy miafina tsy fantatrao, tsy hitanao. Ianao koa ilay fanahy masina miteny aminay, mampianatra, mananatra anay. Ka dia misaotra fanahy masina, miteny aminay, teny Tompo, ny amin'ny fonay, ny fonay izay feno loto, ny fonay feno fahatezerana, n'inona lolo-po, n'inona fahatezerana manomboka izao dia esorina izany ka fenoina ao, esorina ao ilay fo vato, fa fo nofo soloina ho fo nofo. Ka dia misaotra indrindra fanahy masina, miseho aminay, miteny aminay, misaotra fa ianao tia anay isan'andro. Ka dia mipetraka aminao ny fotoana rehetra ny ho avinay Tompo, ary indrindra ny tenena foana fa vonim-piaina izay Tompo, amin'ny sitraponao, ny amin'ny mpanomponao izay mbola hanambara ny sitraponao, hanambara, hampahery dia ianao fanahy masina efa hiasa ao anatiny. Aoka tsisy ambarany tokoa fa tsy ny teninao, aoka tsisy hoeninay fa tsy ny feonao irery ihany. Ianao no hitahiry ny teninao, ianao no hampahafantatra ny sitraponao. Ka dia mitenena Tompo fa vonim-piaina mandrakariva ny mpanomponao, ny fiainanao izay Tompo. Misaotra fanahy masina, misaotra Tompo, misaotra miteny aminay, misaotra miasa aminay tsirairay avy. Misaotra indrindra amin'ny fotoana ianao mahatanteraka ny fotoana ankehitriny, noho ny asanao, noho ny herinao dia tanteraka izao ianao no miasa mameno fitaovana, mameno fotoana. Ka dia misaotra indrindra miasa, tsisy mahasakana, tsy mahasakana anao amin'ny fombanao tsy takatry ny saina. Ka dia misaotra miasa, misaotra miteny aminay, hanavarana ny sitraponao. Misaotra indrindra Tompo. Haleloia, haleloia. Misaotra Jesosy. Ny anaranao Jesosy Kristy no vanjavavaka izany. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Misaotra Jesosy, misaotra nambara sitraponao ianao ka dia voninahitra ho anao irery ihany. Atolotra ianao ny dera sy ny ara-voninahitra, ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany ho anao irery ihany. Misaotra Tompo. Haleloia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Haleloia. Amen. Amen. Haleloia. Misaotra ny tompontsika. Ny amin'ny tapany voalohany moa izany ny ilazantsika azy fa mitohy ny fotoanantsika, izay fotoana iray ihany izay fampielezantsika. Ka dia misaotra ny tompontsika nanadio tamin'ny rano soa araka ny teny raha tena mibebaka tamintsika dia izy hamindra foantsika, mamela ny heloky ny tsirairay avy, ka dia anova ny fontsika, hanavao antsika tsirairay avy. Ka dia mahereza dia nomeko amin'ny mpanompony izany amin'ny mama Felisia ny teny izay fampiherezana androany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia. Amen. Amen. Haleloia, haleloia. Mbola faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao anio dia isaorana ny tompo lehibe ny amin'ny fanombohana, ny amin'ny fibebahana izay nentin'ny mpanompony teo. Mialatsiny fa marary tenda aho dia ilay feo ohatran'ny tsy dia tena tsara loatra dia mialatsiny indrindra tompo.
fa ny tompony hiasa ny fanahy masina no miasa ka ho tanteraka ny teny izay tiany ambara amintsika anio. Dia isaorantsika ny tompo satria efa avy nibebaka isika teo nahazo ny teny izay tsara tokoa, ny teny nomeny fanahy masina, izay nentin'ny mpanompo nombany amin'ny fontsika tsiraray avy. Marina izany, isika tsiraray avy dia tena tsy mendrika tokoa natrehan'i Jesosy. Tsisy afaka manamary tena fa samy mpanota avokoa isika. Dia isaorantsika ny tompony amin'ny anafahantsika ny bebaka sy nanantonantsika azy teo. Dia ny koa ny fandroana devoly efa madidio tsika zao, dia efa nofenoy ny fanahy masina. Aleloia, isaorantsika ny fanahy masina namenao antsika teo ary henoko mihitsy fanahy masina nameno, matoka fanahy heno koa ianao. Nahazo hery vaovao isika, heno mihitsy izy rehefa ohatra ka mameno. Nahazo hery vaovao isika satria izay no ataony amintsika rehefa tena avy nibebaka isika. Aleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manasa anao hivavaka fohy alohany hitondrazako ny teny angatahako mihitsy ny contrôle ny fanahy masina hiteny amin'ny alalako satria izy no tompony teny, ary rehefa hiteny izy dia tsisy ny asakana, fa isika dia nofo ihany, nofo ary kely sy bitika isika, ka hivavaka isika hangataka ny fanahy iray hiasa amin'ny alalako hiteny ary koa aminao mba ahery ianao amin'ny teny izay nomeny antsika anio. Hiara hivavaka isika tompoko. Misaotra anao Jesosy tompony amin'ny fotoana rehetra izay vita teo, ary mbola miantso anao izay Jesosy mangataka ny fanahinao masina, fanahy masina tsy mendrika aho. Ity aho fanahy masina hitondra ny teninao, hitondra ny afatra izay tianao ampaherezana anay olonao tsiraray avy. Fanahy masina raiso ny contrôle ny tenako manontolo, ka aoka aho hietry ambany dia ambany fanahy masina aho. Fa aoka kosa ianao no hisandratra ka mitenena amin'ny alalako fanahy masina aho. Ary aoka koa ianao no hampihiratra ny masom-panahy tsiraray avy. Andray fananarana avy aminao izahay, ary are izay tokony ho anjaranay tsiraray avy izay tianao ho ambara aminay. Misaotra fanahy masina aho, ka ny sofinay rehetra, ny masonay, ny tenanay, ny nofinay dia angina amin'izao ora sy fotoana izao. Fa ny fanahinay kosa dia tonga eo anatrehanao Jesosy any an-danitra, hiaino ny teninao, hiaino ny fampaherezana avy aminao, hiaino ny teny iray eo izay tianao hananaranao anay zanakao. Ka misaotra ray satria anao ny teny, ny Baiboly dia anao izany fanahy masina ao, ka tsisy ny asakana, ary ny Baiboly irery ihany no marina mandrakizay doria, ka io no tianao ho arahanay. Dia ianao Jesosy ilay filazantsara, ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay lohany, ary ianao ihany koa ny fiafarany izao rehetra izao. Ka ny voninahitra dia ho anao iray eo, ho anao irery ihany, mandra-pahatonga ny fahatapera izao tontolo izao, ary mbola mitohy hatrany mandrakizay. Amen. Amen, amen. Ny teny izay nomeny fanahy masina antsika zany anio dia ao amin'ny bokin'ny Matio 10. Matio 10 io zany no nomeny antsika, tsy ny verset manontolo akory no nomeny fanahy masina, fa misy verset vitsivitsy dia misy ihany koa zany verset hafa izay nomeny andraisantsika zany ny teny izay tiany ambara. Matio 10 andiny faha-efatra amby telopolo ka hatramin'ny faha-efapolo aloha no vakiantsika. Io aloha no vakiantsika. Matio 10 andiny faha-efatra amby telopolo ka hatramin'ny faha-efapolo aloha no vakiantsika. Rehefa hitanao dia ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre dia misy hoe, dia miteny hoe ny tsy fiadanana fa sabatra. Jesosy zany no miteny eto tsy fiadanana fa sabatra, zany no sabatra, dia zany no teny Tompo. Vakiko ny teny amin'ny anarany. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ety ambonin'ny tany aho. Tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra, fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy.
ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinantovavy amin'ny rafozam-bava, ary ny ankonan'ny olona ihany no ho fahavalony. 5:30. Misy titra fa tsy ho raisiko le titra satria teny mitohy avokoa reo no nataon'i Jesosy. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ay dia tsy mendrika ay, ary izay tia ny zanalahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ay dia tsy mendrika ay. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ay dia tsy mendrika ay. Izay mamonjy ny ainy no ahavery azy, ary izay mahafoy ny ainy noho ny amiko dia ahavonjy azy. 5:30 ihany raisitsika satria manjary betsaka be ny verse ho vakiana raha vakiana manontolo ny verse. Izay mandray anareo dia mandray ay, ary izay mandray ay dia mandray izay naniraka ay. Amen. Afaka ianao mamaky ny manontolo rehefa malalaka ianao. Eto zany ny tenin' Jesosy amintsika dia momba ny amin'ny fampitandremana hoe tsy tonga izy zany hitondra fiadanana, zany hoe fifaliana foana, fa tonga zany Jesosy hitondra sabatra, riavana, mampieritreritra izany. Ny tenin'Andriamanitra manambara fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia nefa eto ny tenin' Jesosy tamin'izy tonga dia ny teniny hoe ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ety ambonin'ny tany aho. Tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Raha mahita sabatra isika dia fantatsika tsara, raha tena sabatra zany hitatsika dia raha voakasika an'io ny tanantsika dia tonga dia maratra, satria maranitra be ny lohan'ny sabatra. Eto nefa ny tompo dia miteny amintsika izy fa tonga izy hitondra sabatra. Ahoana moa no mahatonga Jesosy miteny hoe hitondra sabatra? Ho aniza ilay sabatra? Iza zany no ho voakapan'ilay sabatra? Riavana. Tena marina ny tenin'ny tompo, ary tsy azontsika zany hoe amboarimboarina hoe Andriamanitra dia fitiavana dia tsy ho avy izy hitondra fiadanana foana fa tsy sabatra. Eto zany ny tompo dia manambara hoe inona no antony hitondrasany sabatra. Inona ilay hoe sabatra? Ilay hoe sabatra dia ambarany eo ambany ny zavatra tokony zany ho arahantsika sy enointsika. Ho vakiako ny 5:30. Hoy ny teny hoe fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinantovavy amin'ny rafozam-bava, ary ny ankonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Amen. Ao amin'ny Mika ho vakiantsika satria mitovy tsinona io teny io, andao ny ho vakiantsika ao bokin'ny Mika 7:9. Faminany koa zany io Mika io 7:9. Dia hoy ny teny tompo, ho vakiako amin'ny anarany: fa ny zanakalahy dia manamavo ny rainy, ny zanakavavy dia mitsanga ka nohitra ny reniny, ary ny vinantovavy dia nohitra ny rafozam-baviny, ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Amen. Tena izay mihitsy le izy. Jereo ny fianakaviana maro tsisy ny mifankahazo, vao misy vinantovavy tonga ohatra, na vao misy ohatra hoe vinantolahy, raha ohatra ka vehivavy zany ilay zanak'ilay ao tokantrano dia tonga ohatra ny vinantolahy. Raha ohatra ka vavy ny zanak'ilay tokantrano, tonga ny azafady, ohatra ka hoe lahy ny zanak'ilay tokantrano, tonga zany ny vinantovavy. Dia misy ny tsy fankazahoana amin'ny rafozana, ary eo ihany koa ny amin'ny mpaita-po. Zay zany le izy. Inona no antony izany rehetra izany? Mbola misy verse hafa nomeny tompo
mazava-bebe ihany koa. Eto zany dia manambara hoe atao boky mika hoe fa ny zanakalay dia manamavo ny rainy. Eo zany le fanaratsiana ny rainy, le toetra ratsy io zany. Dia ihany koa hoe ny zanakavavy dia mitsanika nohitra ny reniny. Eo zany zanany vavy indraindray manohatra ny reny izay niteraka. Ry havana, izay no mahatonga ny hoe rehefa lehibe ny ankizy dia rehefa manambady dia mitokana amin'ny fiainany, satria efa tsy mitovy saina intsony ny ao an-tokantrano raha vao lehibe ny ankizy. Isika izay mama zany na eo kosa ny ray rehefa niteraka isika izany, ireo zareo rehefa kely dia mbola azontsika kolokoloina tsara atoro lalana marina. Fa rehefa manana ny saina ireo dia tsy maintsy, rehefa lehibe moa zany dia tsy maintsy mitokana izany. Mitokana fa tsy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny eo ihany, miaraka amin'ny vinavavy, miaraka amin'ny rafozana, miaraka amin'ny vinatolahy. Satria na inona ataon'ilay zanakalahy, na tiany tahaka n'inona ny mamany, dia tsy maintsy misy olana ihany indraindray entre ny vadiny sy ny ray aman-dreny ohatra. Eo ihany koa ny amin'ny vavy, na tiany tahaka n'inona ny ray aman-dreniny dia mety misy olana ihany koa na zavatra kely ara entre ny lay vady ilay zanany vavy ary koa ilay ray aman-dreny. Zay zany le hoe misy zany ny olana amin'ny fiainantsika araka tenen'ny Tompo hoe sabatra. Fiandohany zany izay ambarako izay. Momba ny amin'ny tokantrano aloha mbola tsy miditra amin'ilay tenin'ny Tompo zany amin'ilay hoe tena tiany hamarinina tsara amintsika. Dia hoy ihany koa zany teny eto hoe ary ny vinantovavy dia hanohitra ny rafozam-baviny. Zay le izy. Le vinantovavy izy manana ny fiainany tany aminazy, tsy mitovy amin'ilay rafozam-bavy. Ka rehefa eo amin'ny rafozana izy dia hita zavatra ohatra hoe tsy mety satria tsy ankasitrahany. Dia eo le fanoherana satria tsy mitovy saina. Mila mitandra zany isika amin'izay zavatra izay. Ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Zay le izy. Ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Inona no mahatonga izay zavatra izay? Rehefa avy eo ambarantsika. Zafady. 7 eto amin'ny bokin'ny Mika, 7 ovakiko ihany. 7. Fa izao kosa dia hiandrandra ny Tompo. Eny, hiandry an'Andriamanitra ny famonjena ay aho. Ny Andriamanitro no hiaino ay. Amen. Eto zany dia miditra zany ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiandrandra ny Tompo. Io zany hoe olona manana any Jesosy, manaraka any Jesosy. Io zany manambara sady ny zavatra tokony ho atao. Mila miandrandra any Tompo Andriamanitra isika tsiraray avy. Isika tsiraray avy. Ivery isika ao bokin'ny Matio. Eo boky Matio eo amin'ny andininy 7:30. Izay tia toko 10 an'izay mbola voatonga azafady. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ay dia tsy mendrika ay, ary izay tia ny zanany na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ay dia tsy mendrika ay. Eo zany le izy. Raha vao ohatra isika tia ny mamantsika na papantsika io, na zanakantsika io, zanakatsika lahy na zanakatsika vavy io, raha manan-janaka ianao zany raha mana ray aman-dreny koa zany ianao dia raha ohatra ka tia be mihoatra lavitra noho ny fitiavana any Tompo zany isika amin'ireo
ankonantsika ireo dia hoy Jesosy amintsika hoe dia tsy mendrika ay, tsy mendrika any Jesosy zany. Azafady, ambarany tsara fa tsy mendrika azy raha ohatra ka tia loatra mihoatra lavitra ny olona rehetra, atao hoe olona rehetra zany, satria mety misy tsy manana ray aman-dreny, miala tsiny aho aminao raha ohatra ka amboty ianao na hoe tsy nitezana ray aman-dreny de miala tsiny aminao fa ny olona tena tianao sy ny karakaranao raha ohatra tianao mihoatra lavitra no Andriamanitra dia miteny Jesosy eto amintsika hoe tsy mendrika ay, tsy mendrika azy izany. 9:30 izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ay dia tsy mendrika ay. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia avonjy azy. Amen. Tsy maintsy mitondra ny azo fijaliantsika tsiraray avy isika isam-batandolona, satria hoy Jesosy eto hoe raha tsy mitondra ny azo fijaliantsika isika, ry havana, mitovy avokoa na isika rehetra, mitovy avokoa. Raha tsy mitondra ny azo fijaliantsika isika tsiraray avy ka tsy manaraka an Jesosy zany dia tsy mendrika an Jesosy. Tsy mendrika azy raha tsy mitondra ny azo fijaliantsika isika. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia avonjy azy. Raha vao ohatra zany isika ka ny tenantsika no vonjentsika mialoha hoe za kosa tsinona sao de tsy tiany ny ankohonako, sao de tsy tiany ray aman-dreny, sao de tsy tiany ny havako, zay le hoe za. Raha vao izay ny ataontsika dia tsy mendrika an'Andriamanitra isika, satria isika mitady hamonjy ny aintsika, mila fitiavana isika amin'ny olona olombelona tahaka antsika hoe sao de arian'ny fianakaviako raha vao izay no ataontsika dia miteny ny tompo hoe izay mamonjy ny ainy dia avery azy, tonga dia avery ny aintsika zany isika, avery ny fanahintsika zany isika. Le aina tsinona satria fanahy ihany, dia avery ny fanahintsika isika, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia avonjy azy. Amen. Izany le izy, raha mahafoy isika ny aintsika ho an Jesosy, ho azy, dia avonjy ny fanahintsika isika. Aleloia. Zay mihitsy ry havana, raha vao manala ny rehetrarehetra amin'ny tenantsika hoe mialako tsy mipetapetaka intsony, tsy manao zavatra ohatr'izao intsony fa ratsy zao fa itia Jesosy ho anao, na inona kidona na ino kitranga araka fitentsika, na tia ny olona na tsy tia, tsy mampanina izany, fa omeko anao Jesosy ny tenako manontolo. Zay le hoe tena hoe mametraka ny tenantsika ao anatrehan Jesosy, tsy mijery na iza intsony, dia izay le hoe avovonjy ny aintsika isika. Amen. Tena avovonjy tanteraka io aintsika io isika, io fanahintsika io. Horaisitsika ny ao amin'ny bokin'ny Lioka, mbola manamafy bebe kokoa momba an'io. Lioka 7:17 ka 17 no vakiantsika. Lioka 7:17 ka hatramin'ny 17 no vakiantsika. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tadidio tsara le niteneniko teo aloha, andraisanao tsara mantsy ilay tiany Tompo ambara. Hoy ny teny, hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy Jesosy tamin'izy rehetra,
raha misy tahanaraka ay, aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka anaraka ay. Koa na iza no ta hamonjy ny ainy dia ahavery izany. Ary na iza no ahavery ny ainy no ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona no tombony azony olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa ho very ny ainy na ho faty antoka amin'izany izy. Na iza homenatra ay sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninainy sy ny anirainy ary ny anjely masina. Fa lazaiko aminareo marina, misy sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ry havana, io le teny misy itovizany amin'ilay noraisintsika teo. Miteny ny tenin' Jesosy eto, izy Jesosy no niteny hoy izy hoe hoy Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tahanaraka ay, aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka anaraka ay. Eto zany ny tompo dia manambara hoe le azo fijaliana hoentintsika dia isan'andro. Fa tsy hoe kory hoe raha pitso ako andeha anaraka fanao zao tontolo izao dia raha afaka pitso aho anaraka an' Jesosy indray. Eto Jesosy miteny hoe isan'andro no hitondrasantsika ny azo fijaliana. Azo fijaliantsika zany io, nentsika no entintsika. Nen tompo efa teny ambony azo fijaliana Jesosy, fa vita ny asany. Navesatra ny nitondrany ny fahotantsika zanak'olombelona. Dia isika rehefa te hanaraka azy dia tsy maintsy isika mandalo fizahan-toetra avy amin'Andriamanitra koa ety ambony tany. Ny miditra any an-danitra dia tsy hoe kory hoe azoazo foana amin'izao, hoe sady hiaina aho fiainana azo tontolo izao no hiaraka amin'i Jesosy ihany aho. Tsy atoko, mazava tsara ny tenin' Jesosy, ny azo fijaliantsika tsiraray avy dia tsy maintsy mitondra isika isam-batan'olona ny azo fijaliantsika. Ary mandainga izay miteny hoe tsisy problema, misy foana ny olana, fa makeo amin'i Jesosy isika, mametraka eo an-tongotra Jesosy. Araka ny teniny hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no anomenareo fitsarana. Ary miteny amintsika ny tompo hitondrasantsika ny azo fijaliantsika zany, ary izy no ampaherentsika, izy no mitondra antsika. Fa raha vao isika fotsiny no miteny hoe ny fiainako dia hoentiko ho ahy manokana ny fiainako, dia tsy ho afaka mihitsy isika. Ao amin'ny bokin'i Matio 4:10 ilay hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra, 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Dia eto zany ny tompo ato amin'ny bokin'i Lioka dia manambara koa izy hoe, abidina kely eo ambany, koa na iza no tahamonjy ny ainy dia havery izany. Ary na iza no ahavery ny ainy noho ny amiko dia izy no hamonjy izany. Efa nazavain'ny fanamasina teo izay. Fa inona no tombony azony olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa ho very ny ainy na ho faty antoka amin'izany izy. Amen. Zay ry havana. Ninona fananantsika, na inona io dia tsy hatafiditra antsika any an-danitra izany, satria izao tontolo izao dia ho rava.
raha mahazavatra ny tany isika, inona no tombony azontsika amin'izany? Tsisy. Fa ny lanitra no tokony katsahantsika mafy mba hahavoavonjy ny fanahintsika. Satria ny lanitra io no tanjona tokony ho tratrarin'ny olombelona rehetra. Satria ho avy ny fotoana tsy maintsy hialantsika ity. Tsy maintsy miala ity isika. Tsisy ny ho tavela eto, fa tsy maintsy misy fiafarana. Ny mampagaga ahy dia indraindray ny olombelona teo aloha ohatr'izay koa tao anatin'izay indraindray ny olona maro mbola mieritreritra hoe haharitra ela eto ambon'ity tany ity, dia manamboatra fiainana, mividy an'izao, mividy trano, manao an'izao. Ry havana, ray segondra fotsiny raha ohatra ilain'ny tompo ny aintsika dia vita. Tsy mahatsapa ny olona hoe mandalo anie isika ity. Ohatra isika manao vakansy, raha efa nanao vakansy ianao, miala tsiny amin'ny olona izay tsy afaka manao vakansy. Raha ohatra hoe nandeha namangy olona ohatra ianao, izay zany ohatra ho raisiko ho an'ny olona izay tsy afaka manao vakansy. Raha nandeha namangy olona ianao amin'ny toerana anankiray, na eo an-tanàna ihany io, rehefa makany ianao miditra ao an-tranon'ilay olona ianao, rehefa makany ianao dia tsy maintsy hivoaka ianao ody any aminao. Izay hoe makany amin'ilay olona dia mieritreritra ianao hoe ody aho, efa tara izay ny ora fa tokony ody aho. Ohatra izany isika ety ambony tany, mandalo isika ity. Tsy tranonao ilay olona, tsy tranonao ny tranon'ilay olona nandehananao. Na ohatra hoe tsy nankany an-tranon'olona ianao, fa any ivelany, miresaka amina namana ohatra, na amina havana. Dia rehefa tonga ny lera hodinao, dia andeha hody any an-tranonao ianao. Ohatr'izay koa tsika ety ambony tany, ho avy ny fotoana hialantsika ety. Tsy maintsy miala ety isika, na tiantsika na tsy tiantsika. Dia tokony hiomana ny olona tsiraray avy isam-batan'olona, fa tsy handray maivana ny amin'ny fanahintsika. Ilay aina izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hibebahantsika, ny fontsika, ao amin'ny fontsika ny tena aina. Izay nambarany teo. Dia io aina io fanahintsika io rehefa tonga ny fotoana ka alain'ny tompo io, izay raintsika na ho any an-danitra na izay raintsika ho any amin'ny hafobe. Izay ilay hafarana, ilay trano hodiana. Ry havana, sanatria dia hody any amin'ny hafobe. Sanatria oka isika hitandrina mafy. Tizako ny tenin'Andriamanitra. 2:9. Na iza no menatra ahy sy ny teniko dia ho menatra azy kosa ny zanak'olona. Raha avy amin'ny voninainy sy ny anirainy ary ny anjely masina. Fa lazaiko aminareo marina, misy sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ry havana, io teny io dia manambara antsika isam-batan'olona izay efa tena any Jesosy. Raha ohatra ianao miteny hoe kristianina, nefa ny menatra anambarany Jesosy, hijoro hoe kristianina nanambara ny tenin'ny tompo, asaina mijoro vavolombelona, asaina manambara ny tompo, asaina miteny ny tenin'Andriamanitra, menatra, tsy masaha, ahoana no
eritreritra anao nefa anao te ody any an-danitra. Eto Jesosy dia miteny fa raha menatra any Jesosy isika, raha menatra isika any Jesosy, menatra ny teny hoy izy, dia homenatra antsika koa izy eo anatrehany ray zany sy ny anjeliny. Ry havana zava-doza izany, zava-doza satria hoy ny tompo hoe menatra anao a, iza moa ianao? Enao raha tsy masakory miteny hoe zany ka anao Jesosy, nefa avy eo andeha handova ny lanitra ianao. Mitandrema tompo, mitandrema tompo. Mila isika mitandrina, tsisy intsony ny fotoana hoy ny fanahy masina eto, tsy misy intsony ny fotoana, ora sy andro fibebahana izao. Raha menatra ny tompo isika, dia homenatra antsika koa izy rehefa ny voninahiny hoy izy sy ny any rainy ary ny any anjely masina. Homenatra antsika izy rehefa tonga eo amin'ny voninahiny Jesosy. Averiko kely ny tenin'Andriamanitra eo, na iza no menatra ay sy ny teniko, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny any rainy ary ny any anjely masina. Amen. Ry havana, ahoana ny toe-piainanao? Sao de mbola miafokafona ianao ka tsy masakory hivavaka eo anatrehan'ny namana, anatrehan'ny havana, anatrehan'ny mpiara-miasa rehefa alohan'ny sakafo ohatra. Menatra tsy menatra olona. Dia mieritreritra va ianao tompo fa hoe akasitraka an'izany Jesosy? Tsy maintsy miharihary eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany raha tena any tompo isika tsiraray avy. Ny fomba fiteny, ny fomba fiaina, ny fomba fitafy, ny fomba famindra, tokony tena hoe modely eo anatrehan'izao tontolo izao. Fa raha ohatra ka mbola mitovy ihany ny fahitan'ny olona anao, tahaka anazy ihany ianao raha ohatra ka hoe jentilisa le olona, tsy mivavaka, ka raha ohatra ka hoe hitany ianao mitovy aminy ihany, miteny ratsy, manao vazivazy, ary koa manao blagy amin'ny fitenena ratsy, ary mbola manaraka sy mankasitraka zavatra ratsy izay ambarany, dia mitovy aminy any ianao. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra teto amin'ny fibebahana dia mazava tsara. Tokony tsy mitabataba intsony isika, tokony tsisy intsony ny avinavina, ny adilà, ny amin'ny fo ratsy, ny fifandirana. Tokony isika tena hoe ho hita taratra hoe any Jesosy, mendrika any Jesosy, ary tsy menatra olona, tsy matahotra olona. Ry havana, aty ampitan-dranomasina ka tsy misy an'izany hoe hitanao hoe olona mivavaka zany rehefa misakafo, na any amin'ny restaurant ianao, na any amin'ny kafe ianao, fa ny olona dia samy tonga dia mihinana. Amin'ny tele tsy mba misy an'izany hoe tenin'Andriamanitra izany. Efa Sodoma sy Gomora ny aty. Fa ianao kosa any Jesosy, na mijery anao ara ny olona, dia miondrika mivavaka ianao, misaotra an' Jesosy, mangataka amin'ny tompo hanadiovana izay sakafo ampidirinao am-bava eo. Ho hitan'olona taratra fa an' Jesosy ianao, nefa tsy hoe irehareha fa hivavaka fa hitan'olona za tiako hivavaka. Tsy hany, fa ho an'ny tompo no hanaovanao an'izay. Ho an'ny tompo. Tokony tsy mahatafately na eraky ny sotro ianao, na hoe rano anatin'ny vera, raha tsy efa misaotra ny iray.
sy mangataka aminy anadiovany an'ilay zavatra hoanao sy sotronao. Ny manana fiara tokony tsy mandeha ny fiara raha tsy efa avy bivava. Marina fa mahay mitondra fiara isika ho an'izay mahay mitondra fiara. Na ho anao entina arako ao anatin'ny fiara dia tokony tenao mivavaka aloha, satria na ny mpitondra fiara ara, Jesosy no tokony hitondra fa tsy ny olombelona. Jesosy dia tokony miteny hoe Jesosy oka ianao nitondra ny fiara dia mandroaka devoly ny accident, satria Satana dia mamadika ary mandringa iarovany ianao n'aiza n'aiza misy anao. Tsisy zavatra tokony ataontsika raha tsy efa apetraka amin'i Jesosy aloha. Zay le hoe tsy ho menatra antsika ny tompo zany rehefa tonga eo anatrehany isika, satria tsika tsy menatra azy eo anatrehany olona. Ry havana, indraindray alohany handeha anaty fiara, voaka ohatra ny voisin na voisine, mahitana miondrika mivavaka, zanako akaiky na ao aoriana hoe za rery ary anaty fiara, inona moa no mampanahy amin'izany? Na mijery ihany olona mandalo, olona mandeha mandalo, mitondra alika mitsangatsangana hoe maka mpianatra, tsisy mamenatra ihany izany. Jesosy no ajaiko ary andrasako. Mahita efa firy taona teto izy ireo nahita ny fianako teo aloha, dia tsy maintsy koa ianao mijoro ho an'i Jesosy. Ry havana, tsy maintsy tsika ho modely ary manambara ihany koa amin'izareo an'i Jesosy. Eto efa nitory tamin'izay voisin voisine izay tratrako ao. Tsy maintsy isika manao ny asan'i Jesosy. Tsy maintsy isika tsy menatra any Jesosy. Raha tsy izany dia ho menatra antsika ny tompo. Ry havana, zava-doza anie izany, zava-doza. Ho avy ny fotoana tompoko, ho avy ny fotoana ahatongavantsika eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra. Ry havana, tamin'ny nofy nahitako teo anatrehany fitsaran'Andriamanitra efa any ny video. Kely dia tena kely ny habeko eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra. Ilay ramatoa eo alohako mombana volo moa tamin'izany. Ilay ramatoa teo alohako kely be koa izy eo alohako. Jesosy hitako avy eto amin'ny akavanako, azafady. Avo be Jesosy, tena avo be izy teto amin'ny akavanako, azafady. Izany hoe tsy hitako ny endriny, fa hitako satria za mitsangana dia manao an'izao raha mijery nareo, manao an'izao dia hitako manao akanjo fotsy izy ary avo be. Fa tsy miteny izany. Dia ery alavitra be ery, alavitra be hoy aho, alavitra be. Seza fiandrianana anankiray no hitako. Tonga dia fantatro fa ny iray no eo ambonin'ilay seza fiandrianana. Dia malalaka be ilay toerana. Tsy nampiseho zavatra hafa zany ny tompo tao anatin'izay nofy izay, fa ilay toerana tena ngeza be. Ohatra hoe maky ianao ireny toerana fanaovana football ireny, angamba ataoko hoe indimy angamba na inenina ireny angamba ny habeny nasehon'ny tompo ahy. Zay fotsiny zany nasehony anahy. Ngeza be izy ery alavitra be ery dia ny sezany ngeza be ary ambony be fahitako azy, satria zako ohatran'ny vitsika eo anatrehany avo ilay sezan'ny tompo, sezan'ny ray ery ambony ery. Kely dia kely, kely dia kely, dia izy ambony be. Dia hitako moa ny ambany amin'ilay eny akaikin'ny tongo zany no nasehon'ny fanahy masina tamiko. Dia mazava be, tsisy toy izany. Mazava be, tsisy toy izany. Dia kely eo anatrehany fitsaran'ny ray. Ahoana no ataonao amin'izany fotoana izany? Tsisy azontsika alahatra, satria rehefa amin'Andriamanitra, rehefa marina dia marina. Izay ato anatin'ny baiboly io tsisy azontsika ny atao andavana an'io tenin'Andriamanitra io.
Rehefa menatra azy isika tetỳ ambony tany, dia ho menatra antsika koa ny ray. Ohatra ny ray aman-dreny zanaka ihany io. Raha ohatra ka menatra ianao miaraka amin'ny rainao na ny reninao, dia ahoana ny fon'ny rainao na ny reninao? Any ange ilay izy e. Tsy ho menatra anao koa va izy? Eto Andriamanitra naharentsika mihitsy no homenatra antsika. Tsy afaka hiaraka amin'Andriamanitra izany. Eo anatrehany anjeliny amin'izay. Nefa ny miteny hoe zahako zanak'Andriamanitra, zahako vavaka amin'Andriamanitra. Fa raha vao hita eny Tompo tonga dia ka menatra ako hanambaran' Jesosy. Ry havana, fotoana ny fifoazana izao. Fotoana ny fiovana izao. Oka isika ho hita taratra mihitsy hoe any Jesosy. Any Jesosy irery ihany. Eto ny tena dia manambara hoe 7:20 hoe fa lazaiko aminareo marina, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Misy zany amintsika tsy ho faty akory, fa ho avy zany Jesosy eny amin'ny rao alanitra. Satria fa andro farany isika izao, be dia be ny nofy efa naseho an'ny Tompo momba ny amin'ny hiaviany eny amin'ny rao alanitra. Betsaka dia betsaka naseho an'ny Tompo amiko sy ny ankohonako. Misy moa ny tsy nozaraiko. Eo ihany koa ny amin'ny fampakarana zany, betsaka naseho an'ny Tompo. Ary misy ihany koa ny olona maro ao anatin'ny YouTube, ato amin'ny YouTube moa zany manambara ihany koa amin'ireo zay naseho an'ny Tompo ihany koa izy ireo ny amin'ny fampakarana hoe ho avy Jesosy. Ry havana, tena ho avy ny Tompo. Ary mila isika mitandrina mafy mba ho tafakatra isika. Iverina kely ao amin'ny Matio isika. Ao Matio 10:17. Matio 10:17. Azafady 10:20. Novakintsika kely ihany io. Hoy ny teny Tompo eto. Fa ahoaka ianao hamaky ny Matio manontolo zany 10:20. Hoy ny teny Tompo eto. 10:20 Matio 10:20. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay mahatratra amin'ny farany no ho vonjena. Amen. Ry havana, tsy maintsy ho alan'ny olona rehetra isika. Izay ilay tenin'ny fanahy masina tia miambara ao anatiny fampahafantarany momba ny amin'ny hoe maninona moa isika no misy ny tsy fahazahoana intsony, fifankazahoana intsony ny amin'ny hoe zanaka sy ny ray, na ny zanaka sy ny reny, na ny vinatovavy sy ny rafozana, na eo ihany koa ny ray aman-dreny. Ry havana, ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Hoy Jesosy fa izay mahatratra amin'ny farany no ho vonjena. Jesosy no niteny eto. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, hoy Jesosy Tompo zany. Fa izay mahatratra amin'ny farany no ho vonjena. Ry havana, rehefa miaraka amin'ny Jesosy isika, rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy, dia tonga ny olana tanteraka. Satria ny antony, ny tokantrano anankiray na ny fianakaviana anankiray dia tsy hoe kory hiditra any an-danitra avokoa ny tsirairay avy, fa misy ny manohitra ao, zay ilay hoe sabatra. Ho avy ny Tompo hitondra sabatra fa tsy fiadanana. Ilay isika alan'ny olona rehetra, dia Jesosy efa toy izany koa teo aloha, alan'ny olona rehetra. Ary araka ny teneniny hoe ny ankonantsika ihany zany no fahavalontsika. Jesosy koa ny tena ny mpaminany tsy masina amin'ny taniny. Ny ala izy tao amin'ny taniny satria alan'ny olona tao izy.
ary fagagana vitsy ihany no nataony tao. Aza gaga ianao raha manohitra anao ny olona rehefa mandeha araky ny fahamarinana sy ny fahamasinana ianao. Tsy maintsy tonga izany. Raha mbola tsy tonga aminao izany, dia mbola mankasitraka ota izany ianao. Mbola mankasitraka zavatra ratsy izany ianao. Mbola manaiky ihany hoe angambany hoe andao hisotro toaka, ohatra hoe mpirahalahy aminao na havanao, dia mbola manaiky ihany, mbola mankasitraka izany. Na hoe mifoka sigara, na hoe miteny ratsy, na hoe mankany amin'ny boîte de nuit, zavatra ratsy isan-karazany, dia mbola tiany izao tontolo izao ianao. Fa rehefa tena ao am' Jesosy isika, dia ohala ny olona rehetra tahaka ny Tompo. Tsy maintsy tonga izany Tompo. Tsy maintsy tonga izany. Zay le hoe azo fijaliana hoentintsika. Ahoana moa isika no tsy hitondra ny azo fijaliantsika? Tsy maintsy isika mitondra ny azo fijaliantsika. Zay isika vao tafiditra any an-danitra. Tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Fa lehibe ny lalana mankany amin'ny fahaverezana. Ka ny lalana lehibe dia maro ny mandeha amin'izany, satria tsy te hiezaka hiala amin'ilay ratsy, tsy te hitady ilay soa, ilay lalana tery izany ho any an-danitra, fa eny miaraka miadaladala eny ihany amin'izao tontolo izao, dia hivantana any amin'ny antsana. Antsana mandrakizay. Ry havana zava-doza, mila isika mifoha ho avy Jesosy. Tsy hiaraka hiakatra any an-danitra avokoa akory isika fianakaviana manontolo, ny mpihavana manontolo, ny ankonana manontolo, fa samy mitondra ny azo fijaliany. Ny ay ireo ankizy ireo efa lehibe, ny ankiziko efa lehibe, dia natoroko lala marina, dia zareo ny sisa. Manantona azy zareo, manontany, dia mamaly aho. Fa tsy azoko atao intsony ny manery, ary tsy manery koa, tsy azo atao. Tamin'ny mbola kely dia hoe andao mandeha mivavaka, andao zao, andao zao, andao zao. Fa izao efa lehibe, dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany ny tsirairay avy. Tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany ny isam-batan'olona. Ry havana, raha tsy izany dia maty, fahafatesana ara-nofo ara-panahy. Misy tantara anankiroa nomeny fanahy masina ampaherezana antsika anio. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5, mety fantatrao angamba ny tantara momba ny amin'ny Ananiasy sy Safira vadiny. Asan'ny Apôstôly 5, 1:1-10. Tsy ho vakintsika manontolo izany, fa ho raisintsika fotsiny eo amin'ny andininy vitsy izany. Asan'ny Apôstôly 5. Okanao ny hamaky ny manontolo amin'ny tantara io. Eto izany ny tantara dia manambara ny amin'ny Ananiasy sy Safira vadiny. Izy mivady dia nanafina ny vola vidiny tany ary ny fanarahany tamin'ny vavy izany. Izany hoe izy zany Ananiasy, izy zany nanafina ilay vola dia ny fanarahany tamin'ny vadiny. Ilay ramatoa dia nanaiky ilay ratsy nataony vadiny. Dia ny zavatra niseho 7, hoy ny teny Tompo, vakiko amin'ny anarany. Zafady. Hoy anefa i Petera, ry Ananiasy, nahoana isa-tana no nameno ny fonao andainga amin'ny fanahy masina, ka anafina ny apahany vola vidiny tany. Eto izany dia isa-tana no niasa tanatin'ny fony Ananiasy, dia nandainga tamin'ny fanahy masina. Tonga dia fantatry Petera satria ny fanahy masina no niteny taminy. Tsika dia omeny Tompo fanomezam-pahasoavana mahafantatra ny zavatra ho avy na zavatra efa lasa ary dia asehony, raha ohatra ka nomeny Tompo an'izay fanomezam-pahasoavana izay ianao. Amen. Tonga dia fantatry Petera fa nanafenany ny vola, dia ny zavatra niseho
jereva zavatra nanjoa azy. Andiny fa efatra ka hatramin'ny fahadimy. Moa tsy anao va ny tany, ary rehefa lafo izy, averiko indray mpandeha, moa tsy anao va ny tany, ary rehefa lafo izy, moa tsy mbola eo ambany fahefanao va? Koa nahoana no ny saina izao zavatra izao tao amponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao, fa tamin'Andriamanitra. Noho nandre izany teny izany Ananiasy, dia niakarapoka ka afaka ny ainy. Janoko hatreo. Amen. Tonga dia niakarapoka izy dia afaka ny ainy. Ry havana, zay rehefa mandainga amin'ny fanahy masina. Dia eo ambany moa ny vadiny tsy nafantatra hoe maty ilay rangahy. Fa noho ny tonga ilay ramatoa dia nivaly teny no nanontaniana momba ny amin'ny resaka vola. Dia hoy izy any 9:9. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy Petera taminy, lazao amiko raha toy izao no vola vidin'ny taninareo. Dia hoy izy, eny, toy izay tokoa. Dia hoy Petera taminy, nahoana ianareo no niray tetika akafanay ny fanahin'ny Tompo. Indro eo ambaravarana ny tongotr'ireo izay nandevina ny vadinao, ary tondra anao koa izy. Dia niakarapoka teo alohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Amen. Ry havana, teny kely fotsiny nambaran'ilay ramatoa. Eny hoy izy, eny toy izao, eny toy izao tokoa. Zay fotsiny, eny toy izao tokoa. Zay dia nahafaty azy satria lainga nankatoa nanaraka ny toetra ratsy ny ray tsikombakomba tamin'ilay vadiny. Manaraka olona fa tsy natahotra an'Andriamanitra. Ry havana, sao de mbola manaraka olona ianao. Ka ho faty, jereva izy mivady, maty, tonga de niakarapoka. Tsisy kory ny fotoana nibebahana. Tonga de niakarapoka. Tonga dia maty. Ry havana, ten'Andriamanitra farany ampahelezany tompo antsika ihany koa momba ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Lioka 4:10, 5:10 ka hatramin'ny 1:30. Lioka 4:10. Azafady. 5:10 ka hatramin'ny 1:30. Lioka 4:10. Tsy ho vakiko manontolo io, fa mety efa fantatrareo angambany ny tantara momba ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena. I Lazarosy dia fantatsika tsara fa nampakarina tany an-danitra izy. Noho ny maty zany, tsy natao koa raha hoe maty, fa hoe i Lazarosy dia nakarina ary maty ilay mahantitra. Dia noentiny ny anjely ho any an-tratrany Abrahama. Nentiny anjely any an-tratrany Abrahama. Fa ilay mpanan-karena zany dia nalevona. Ry havana, eto koa dia mbola manambara ihany koa momba ny amin'ny hoe raha manaraka olona isika, fa tsy manaraka an'Andriamanitra. Momba ny amin'ny tantaran'i Lazarosy dia izy efa ao amin'ny fitoerany maty ao, dia nangataka izy tamin'ny Abrahama. Hoy izy, vakitsika ny 7:20. Oka ianao mamaky ny tantara mba azahoanao anazy. 7:20 ka hatramin'ny 1:30 vakintsika. Hoy ny teny ao, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho ry raiko, mba irao i Lazarosy akany amin'ny tranon'ny raiko, fa manana rahalahy 5 aho, ka ilaza tsara aminy izy ireo mba tsy ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana any Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino azy ireo izy. Fa hoy kosa izy,
fa hoy kosa izy tsy ary Abrahama raika fa raha misy avy amin'ny maty akany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino any Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy ety ino izy na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Amen. Eto zany Lazarosy azafady, eto zany ilay mpanan-karena dia nangataka tamin'ny Abrahama hoe amerina ny Lazarosy any ambonin'ny tany hiteny amin'ireo rahalainy 5 lahy fa misy zany ilay fijaliana, zany hoe any fitoerany maty. Afo be zany eo. Ry havana, izy 5 lahy dia efa mitovy fiainana zany amin'ilay mpanan-karena maty, satria tsy nitady an'Andriamanitra. Eto Abrahama dia niteny hoe, hoy izy Abrahama hoe manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy. Zany hoe tantara ito zany dia tamin'ny fotoana nisy Mosesy sy ireo mpaminany, tamin'izany fotoana izany io tantara ito. Dia tsy nino zany ilay mpanan-karena, ary tsy mino koa zany ireo mpirahalahy aminy 5 lahy. Ry havana, raha nisy ray tamin'ireo tsy nanaraka ny toetra ny tsirairay avy dia ho voavonjy izy, raha nitondra ny hazo fijaliany. Fa raha vao ohatra ka manomboka manaraka olona isika, manaraka olona dia very ihany koa. Ry havana, tiantsika ny tompo, tia ny tompo isika hiverina aminy, tia ny tompo isika hibebaka tanteraka, ary tokony tsy hifikitra aman'olona fa hitondra ny hazo fijaliantsika. Eny, tokony tsy ho tia isika ny ray aman-drenitsika, ny havantsika, ny ankonantsika mihoatra lavitra noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra, fa tsy ho tafiditra ny lanitra isika raha ohatra ka izany. Tsy maintsy Jesosy no tokony voalohany amin'ny fiainantsika, zay isika vao ho tafiditra ny lanitra, zay isika vao tonga any an-danitra. Ry havana, tsy moramora ny lalana makany an-danitra. Oka izay ny fanarahana olona, oka izay ny tsy fatokinan'Andriamanitra, fa manaiky foana manaraka ny fomba ny olona nefany mazava tsara ny tenin Jesosy. Ao amin'ny Matio, io ny vakitsika farany, Matio 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 17. Io no vakitsika farany dia ajantsika ny tenin'Andriamanitra. Matio 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 17. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay rehetra, azafady, ary izay rehetra efa nahafohy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako, dia andray avo zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany. Amen. Ry havana, mazava tsara, Jesosy no niteny eto. Mazava tsara ny teny Jesosy. Aveliko indray mpandeha, oka isika hiaino tsara. Ozy Jesosy amintsika zany anio. Ary izay rehetra efa nahafohy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako, dia andray avo zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany. Amen. Ry havana, raha mahafohy isika izao tontolo izao, raha mahafohy isika ny ankonantsika, raha mahafohy isika ny havantsika, raha mahafohy isika ny tenantsika, dia andova ny fiainana mandrakizay. Ry havana, misy hoy ten'Andriamanitra eto, ny ho voalohany no ho farany. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika satria
mieritreritra isika hoe mivavaka be de mieritreritra hoe voalohany nefa mety ho farany, mety ho farany mila mitandrina mafy amin'ny azakazaka andehanantsika hody any an-danitra ary misy ary ho isy izay farany no ho voalohany, sao de olona farany no ho lasa voalohany ka mitandrema re tompo, oka isika hijoro tsara hatramin'ny farany ary tena ankatohan'Andriamanitra. Sabatra hoy Jesosy, sabatra no entiny ety ambony tany fa tsy fiadanana. Sabatra tsy maintsy midy, tsy maintsy misy ny fisarahantsika amin'izao tontolo izao, na havanao io na ankonanao io, tsy maintsy sarahana rehefa tsy araka ny lalan'i Jesosy. Tsy azo ataontsika ny mifikitra amin'olombelona raha io hitantsika zao fa atondra antsika any amin'ny afo be. Ry havana, mazava tsara ten'Andriamanitra teo momba ny amin'ireo fanoharana anankiroa de ilay mpanan-karena ny amin'ireo rahalahy 5 lahy ary koa Ananiasy sy Safira vadiny, na ny vady andefy mandritsika aza tsy azontsika koa mifikitra loatra aminy. Samy manana ny lalany, samy manana ny lalany, tsy tsika akory no anova olona, mivavaka ho azy no azontsika atao fa tsy manaraka ny fahadalan'ny vadintsika raha ohatra ka hoe misy toetra tsy mety ataony eo anatren'Andriamanitra ka hoe tiako be tsina ny vadiko koa sao de misaraka izay. Ry havana, mifikira ny vadinao ihany na de ratsy ara zavatra miseho fa afo be tahaka ny Ananiasy sy Safira no iafaranareo. Mila mitandrina tompo, na dia tiako ara ny vadiko, tiako ny vadiko, fa rehefa tsy araka ny tompo dia tsy araka ny tompo. Zay ny lalana ety ambony tany, lanitra no tanjona ka raha zavatry ny tany dia tsy azo ekena intsony. Ry havana, mila mitandrina isika. Zavatra ray kely fotsiny témoignage ray fohy omeko anareo, ampaharizako anareo. Indraindray rehefa sabotsy zany ohatran'izao andro zao de indraindray aho miditra fadikanina, indraindray ny asabotsy, indraindray hoy aho dia ny asabotsy nefa ny vadiko miteny aminahy hoe andao tsika any amin'ny restaurant. Ry havana, eo no miteny aminazy hoe tsy andehako fa fadianina aho anio. Tsy maintsy mijoro isika. Raha ohatra moa ka mandeha dia tsy matoky ahy ny tompo ary tena hoe manaraka olombelona aloha Jesosy. Tsy maintsy misafidy isika, Jesosy na olombelona. Lanitra no tanjona ho tratrarina ka oka aliantsika avy isika tsiraray avy, mahereza, mibeba, roay foana ny devoly, andro aman'alina, mivavaha, mahareta mivavaka, mahareta mivavaka. Fa amin'izao fotoana zao dia ny fandrika ataon'ny Satana, zavatra tsapako eto dia ny manakana antsika tsy hivavaka. Zay lay fihaonana amin'ny tompo, io no ampiasainy andravany ny tena mpivavaka. Ataony izay mampaokipe anao foana, misy zavatra foana ataonao dia tsy afaka mivavaka mitokana ianao. Mila miady isika amin'ny nofontsika. Tonga ny ora ivavahanao, apetrao izay tsy vita any. Any am-piasana ianao vizaka ianao mody ao an-trano, tsisy hery intsony ianao, sasalo mandrolo, te hatoro-mafy ianao tonga de mandroa aloha, aveo de mipetraha mandefasa mozika milamina, mozika fivavahana dia miresaha amin'i Jesosy. Aleloia, tapaka kely teo aleloia. Eo ny fanahy masina no tonga tsy moramora mampahery anao. Zany hoe tonga avy miasa ianao, reraka ianao dia mandroa aloha. Avy mandro ianao dia meno amin'izay hira maivana, hira-pivavahana. Na hoe afaka mihaino koa ohatra hoe aminao mandro dia mihaino.
dia mira sady mira tsy moramora, iantsonao fanamasina ampaherenao, dia mandroaka devoly mihitsy alohan'ny hivavaka ny anahy dia zany, mandroaka devoly foanao alohany hivavaka. Hery lehibe zay, tena hery lehibe. Tsy tonga dia mandoalika vavaka fa tsy maintsy mandroaka devoly aloha. Tonga dia tsapako mihitsy hoe maivana, maivana vao mandroaka devoly. Dia eo mahazo hery mivavaka manantona an Jesosy. Ry havana, hoety ny azo fijalianao, fa hitondra ny ay koa aho. Misy avokoa sika tsiraray avy, mba ho tody any an-danitra. Ry havana izay ny anio fa mahereza tompoko, dia mametraka veloma aminareo izay menada amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia raha mbola misy moa ny fotoana dia miona eto indray tsika amin'ny asabotsy heriny toy izao amin'ny 8 ora alina atỳ Eropa. Zay raha tompoko fa dia veloma tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.